tsara indrindra raha omentsika an'Andriamanitra ny fankasitrahana, ny saotra, ny dera sy ny hajary indrindra ny voninahitra fa raha tsy teo ny fitantanana sy ny fiahiny manokana sy anao dia tsy ho natratra ity andro anio ity isika. Noho izany dia sitrako indrindra ny arabanao nahazo izany fahasoavana sy fitahiana manokana izany ary mbola te hisatranao ihany koa ny amin'ny fahavononanao iaino sy anaraka izao fandaharana izao. Andro fahavalo isika anio. Mahaliana tokoa ny loha hevitra izay rahantsika eto teny hoe finoana anaty misy eo ety ivelany. Ka tsara raha angataka ny fanahy masina isika hitaridalana ny alohan'ny andraisantsika ny afatra sarobidy izay omeny tombo antsika anio. Vavaka isika. Rainay izay any an-danitra be fitiavana masina sy tsara indrindra mankasitraka anao izay ary misaotra midera ny anaranao noho ny fitiavana sy ny famindrampo izay mbola atolotra ao anay isan'andro isan'andro. Misaotra ihany koa tompony amin'ity fotoana sarobidy ity izay ahafahanay mianatra eo an-tongotra ao ka mbe tenena fa vonona ianao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Finoana anaty misy eo ety ivelany. Azonao an-tsaina ve izany? Zavatra any anaty tsy hita maso fa saingy afaka seho ety ivelany amin'ny alalan'ny fomba fiainanao sy ny fihetsikao. Andeha hijery izay voalazan'ny soratra masina isika ao amin'ny Mateo 4:5-20. Mateo 4:5-20 dia vakintsika ny tena ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny anareo dia izay hoaninareo na izay hosotroanareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va ary ny tena noho ny fitafiana. Efa impiry nandalo teo anoloanao io teny io ary efa impiry eny ny sofinao fa mihoatra lavitra ny nandrenesanao io teny io. Impiry koa ianao no be fanahiana, be tebiteby, be ahiahy manoloana ny zava-misy ankehitriny. Hatraiza ny tena finoanao ny teny fikasana omeny tompo anao isan'andro manoloana ny zavatsarotra ankehitriny toy ireo rivo-doza, tondra-drano, fiovaovan'ny toetrandro, fiovaovana eo amin'ny mpitondra firenena ka miteraka ady politika ady etsero izay efa voambaram-baiboly dia mitotongana ny toe-karena ka sahiran-tsaina ny olombelona satria miasarotra andro aman'alina ny fiainana. Mitototo etsero mitady vahaolana. Ny ankamaroan'ny olombelona dia very hevitra indrindra ny vehivavy na dia efa miasa ivelan'ny tokantrano aza. Ireto misy antotanisa mamperitreritra manoloana ny zava-mitranga. 8,1 miliara mponina maneran-tany ary 400 mponina maneran-tany no tratra ny fahaketrahana na ny hoe depression. 7,4 alina sy 7 hetsy dia mamono tena. Vehivavy ray tratra ny fahaketrahana ao anatin'ny vehivavy 17. Ny vehivavy ny tena betsaka tratra n'izany fahaketrahana izany ry havana malala. Eto Madagasikara manokana dia vehivavy 4,5 tapitrisa. Ny 2,5 tapitrisa dia tratra ny fahaketrahana manoloana izany. Ka noho izany tandremo ny kivy fa manana vahaolana amin'ny olana rehetra Andriamanitra. Ny Andriamanitra ny Baiboly dia Andriamanitra mahita, mahay mifehy ny toe-javatra rehetra. Io olako sy olana io dia misy fitaovana izay tsy asehonao eo amin'ny fiainana na dia kristianina aza dia tsy inona izany fandofinoana. Mety mino fisian'Andriamanitra isika saingy tsy mino ny heriny manova. Maro loatra amintsika ny manana finoana anarany fotsiny saingy tsy mampiseho izany eo amin'ny toetrany. Finoana izay miasa amin'ny fitiavana sy maladio ny fino ilayntsika ananana. Ka izany finoana Kristy izany dia hitarika antsika ahafoy izay rehetra tsy ankasitrahana. Raha tsy manana izany finoana miasa izany isika dia tsy misy azontsika na dia kely aza. Mety ekenao fa mpamonjy izao tontolo izao Kristy nefa mpamonjinao ve izy? Inonao ve anio fa anomeanao hery sy tanjaka ho enta mandresy ny kilema toetranao rehetra izy? Raha tsorina ry havana dia izao. Finoana manova toetra no voalohany. Finoana mino ireo teny fikasana. Finoana mitondra fahagagana. Efa ao anaty ao fa mila sehonao ety ivelany. Tsy miahiahy, tsy mora kivy, tsy mitebiteby ihany koa. Fa tsy hoe za Jesosy tena mino fa ho voavaha ny olako tia. Dia mivavaka manao an-dranomasina kanefa vao vita ny amainina dia efa miferinaina sy be fanahiana. Dia mipemipeny etsero mitady vahaolana. Tsy miovaova ny Andriamanitra sy ny Andriamanitra ao. Rehefa nilaza izy dia tsy maintsy efainy. Fa indraindray ny mahatonga an'ilay teny fikasana sy tanteraka dia ny tsy fanaovanao dia ny tsy fanananao faharetana. Ianao mametraka hoe amin'ny herinandro ny ilaiko ity vahaolana ity. Nefa Jesosy milaza hoe mahandrasa kely aloha fa ho hitanao ny famonjeko ary mihoatra lavitra noho izay angatahanao aza
nomeko anao fa isika tsy mahandry an'ilay sitrapony fa ny antsika ihany dia inona vokany izay ry havana ilay hitakina ny fananantsika finoana matokia fa hainy tompo ny zavatra rehetra tandremo ny finoana miandry fahagagana fotsiny andenga ho jerentsika ny tantaran'ny Rota amin'ny Rota toko voalohany 9:20 ka 7:20 fa hoy Rota aza manery andaho anao sy ala amin'ny fanarahana anao fa izay alehanao no alehako ary izay hitoeranao no hitoerako ny firenenao no fireneko ary ny Andriamanitra no Andriamanitro izay tany hafatesanao no hafatesako sady anko no andevenana ataon'i Jehovah amiko anie izany eny mihoatra noho izany aza raha tsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka antsika tsy nisy teo amin'ny Rota ry havana ry rahavavy malala zany hoe rafozan-doza sy vinanto antsika ny toyany mativady Rota nino ilay Andriamanitra izay nivavahan-drafozana izy natoka an'Andriamanitra izy ka naseho eny ivelany izany naneo atsara-panahy feno fikarakarana andrafozana izy lanoloana ny mosary fahasahiranana dia nino sy natoka izy fa hanampy azy ireo Andriamanitra vokany nahazo fady izy ary voatay izy mianaka ho sisiny voalaza amin'ny Rota toko 7:1 hoe ko ankehitriny mianaka aza matahotra ataoko aminao izay rehetra angatahanao fa fantatra izay rehetra ao an-tanànan'ny fireneko fa vehivavy tsara ianao raha manolotra ny tsara indrindra avy aminao ianao aza manasatra ny tenanao sy ny sainao amin'ny fiahiana momba izao fiainana izao aza simbahana mitebiteby ny fanandramanao ara-pivavahana matokia fa hiasa ho anao ny tompo ary anao izay tsy hainao atao samirery mihoatra noho ny hanina ny fiainanao rahavavy malala ry havana fotoana mety izao hiainana ny tena finoana marina finoana velona mampahery ny teny fikasana ho antsika izao ny voalaza tsy misy fefy azon'ny olona na satana atsangana ka tsy voakorobaka ny finoana araka ny voalaza amin'ilay boky mitondra lohateny hoe ilay fitiavana mandresy takila 3:7 ko ankehitriny manasanao Andriamanitra mba eno ny feony mipetraka ho mpandrendrika sy mpanadio volafotsy Jesosy mety hamay tokoa ny lafaoro misy anao ankehitriny kanefa tadidio hivoaka avy ao toy ny volamena voadio impito ianao aneo taratra ny endrika Jesosy mahireza ary andrandrao ny masonao minody ho hitanao ny famonjen'i Jehovah vavakantsika tompo Andriamanitra izay masina sy tsara indrindra any an-danitra mankasitraka feno satria nomenao teny feno fampahirezana izay androany teny feno fampanantenana fa raha manana finoana izay dia afaka manao zavatra tsara indrindra eo amin'ny fiainanay ianao ampio izay Jesosy mba hiaina amin'izany finoana izany ary hisikitra aminao mandrakariva ka na dia mandalo ady sarotra manoloana ireo tebiteby manoloana ireo rotoroto izay hiainana isan'andro dia aoka tompo tsy hiala amin'ny fanarahana anao izahay amboary izahay mba ho tianao mandrakariva eo amin'ny fiainanay ka mino sy manantena izahay tompo fa na dia mandalo ady sarotra aza dia matoky fa eo anilanay ianao tsy mandao tsy mafoy anay dia amin'ny anaran'i Jesosy mangatahanay sy hanononanay izany vavaka izany amen